Vola mitentina hatrany amin'ny 3 miliara no lasa tamin'ireo mponina ao amin'ny faritra maro ala fokontany Amborovy noho ny fisolokiana avolenta nahazo azy ireo. Olona mivady no tompon'antoka amin'ity fisolokiana ity, izay milaza fa miara-miasa akaiky amin'ny filoha Andry Rajoelina mivady ary afaka manome trano mora sy ny maro hafa. Le fisolokiana nahazo zay zegny amin'ny anarany milaza izy fa miara-miasa amin'ny filoham-pirenena. De milaza izy fa mahay mpiasa ny travaux sy domaine. Milaza izy fa mpanao tranomora ny filoham-pirenena no anao école-nay sy ny lalagna-nay. De le tranomora nampananteneny zay, le vola alefa amin'ny mialy Andry Rajoelina fa tsy amiagna le madamo miasa miandraikitry le tranomora en plateforme. De zegny nalasagna ny volan'ny tanora maro de olobe maro koa satria tsy mahay antsipiriana. Ny olona ma baka labrosy maregny hoe ahazo tranomora amin'ny 45 millions bâtiment araiky de nitsiraparapaka ny olona. Sasany nandafo aomby, sasany nandafo tany. Presque tanora aby ireo tompon'izo. Za moa agnisan'le ray aman-dreny solon-tegna nanome vola 760 millions izy anamboarina pont ndraiky école trano-tany Boron-tany. De le tranomora zanaka zandriko, zanako avy ny fianakaviana maro ankoatran'izegny ny namagna rehetra agnatin'izay aby. Fa zazalaiky ny solon-tena eto. Izy miseho fa miaraka miasa amin'ny premier ministre, amin'ny député ny Besalampy. Feno fatokisana tokotran'izay taminazy. Izy mivady. Zay sy zay. Ny zavatra niseho amin'ny fiainanay ty Mazenga, mangataka nareo manotompony andraikitry, magnara-maso ny zavatra rehetra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena mba handray andraikitry. Fa lehilahy ty efa namono reniny, namono babany, namono dadiny faharegnesanay izy avy tafara fa izy teraka ambanja ao. Totalin'ny vola jiaby amin'ny 3 miliara. Volan'olo jiaby nazony agny. Tsy ninaka foana fa ny namagna maro fa zany solon-tena eto. Raha ny vaovao voaray tamin'ireto lasibatra ireto dia efa voasambotry ny mpitandro filaminana eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena ity rangano sy loko ity ary ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka izy ireo ankehitriny.